volana desambra 2024 dia nanapa-kevitra ny fitondrana sinoa ny ampihena ny fanondrana ny grafita. Nanomboka teo dia nisokatra ho an'ireo firenena mpamokatra grafita aty Afrika toa ny Madagasikara, Mozambique ary Tanzanie ny tsena iraisam-pirenena. Nitatitry ny initiative pour la transparence dans les industries extractives na ny ITA dia namoaka fa 420 tapitrisa-taonina ny tahiry grafita any Madagasikara. Ny valo isan-jaton'ny réserve mondiale dia eto Madagasikara izay mametraka ny firenena malagasy eo amin'ny laharana faharoa amin'ireo firenena mpamokatra grafita eran-tany. Vinavinaina napiditra vola be amin'ny fanjakana ny fitrandrahana grafita ary heverina fa anampy amin'ny fampiakarana ny ari-karena fahoben'ny Madagasikara. Dia ny valeuran'ny grafita zany zao ny prix de référence ao ny poudre extra fine $350 ny tonne, dia ny petite et moyenne paillette zany $750 ny tonne, zay ny prix de référence, dia ny grosse paillette $1000 ny tonne. Raha ohatra zany zareo midéclaré avy any hoe $500 la tonne ny varotana io any dia izay $500 zay no akanay an'le redevance sy ristourna le 2%. Ny taona 1970 dia nanomboka ny fitrandrahana grafita teto Madagasikara ny orinasa frantsay Galois. Raha ny fantatra dia firenena malagasy no mpanondrana grafita voalohany eran-tany ny taona 1970. Ankehitriny dia faharoa aorianan'ny Chine isika raha nitatitra hatrany. Ny mpitantana azy ny fandimby fa raha zany établissement Galois zany tompoka. Fa siècle ny resana mbola tsisy teraka teto ambony tany tsika amin'ny resaka zao dia fa nisan'izany établissement Galois zany. Commune roa no anaovan'ny Galois ny fitrandrahana, ny commune Ambinanony, district ny Brickaville sy ny commune Mpasimadinika, district ny Tomasina faharoa ary samy eo amin'ny faritra Antsinananavy ireo. 125 000 km² no total ny velaran-tany nazahoan'ny orinasa Galois fahazahoan-dalana hitrandraka ny taona 2024 izay aharitra 30 taona eto amin'ny commune Mpasimadinika sy Ambinanony. 70 kosa ny fitambaran'ireo fahazahoan-dalana hitrandraka amin'ny anarany. Antotanisa teo anivon'ny Galois no nahalalana fa 10,000 hatramin'ny 4,900 taonina ny grafita vokarin'ny orinasa isan-taona. 18 permis ny Galois reo ao anatin'ny district anankitelo, Vatomandry, Brickaville, Tomasina 2, dia ao anaty commune 13 izay, 13 commune. 10 commune koa ary, 10 fazafady Amboditavolo, Sahamatevina, Anjamana, Andranobola, Ambalarondra, Ambinanony, Antsapanana, Nyrenana, Andevoranto, dia ilay Mpasimadinika manambola. Satria zany eto raha tena ilay izy périmètre saika lasan'ilay Galois daholo. Tsy dia manana tany loatra hoe valam-parana. Mampidi-bola amin'ny fanjakana foibe sy ny faritra ary ny commune misy ny fitrandrahana ny orinasa Galois. Na aloha antsakany sy andavany ny saram-pitantanana na ny frais d'administration hatramin'ny 424 ny orinasa ary nandefa ny tamberim-bidina ny redevance sy ny ristourna avy amin'ny vokatra naondrana ihany koa. Misy ny ristourna ny redevance payen'ny orinasa amin'ny commune. Ny commune zao zay resahako teo. Misy ankoatran'izay ny any amin'ny faritra sy ny fanjakana foibe. Isan'ny misitraka izany saram-pitantanana sy tamberim-bidy izany ny commune Ambinanony sy ny commune Mpasimadinika izay mitsinjara toy izao manaraka izao ho an'ny taona 2024. Eo amin'ny saram-pitantanana 32 189 150 ariary ny anjaran'ny commune Mpasimadinika. 15 350 874 ariary kosa no anjaran'ny commune Ambinanony. Raha ny ristourna indray dia 242 343 491 ariary no anjaran'ny commune Ambinanony ho an'ny taona 2024. Antotanisa avy amin'ny Galois ireo. Tsy fantatra kosa ny taona 2024. Hita anatin'ny compte-ny commune izy satria misy ny relevé ny extra année any anatin'ny ny solde ny compte-ny commune. Fa araka ny teneniko izay hoe io zany mbola maro ny antanatohatra, mbola mandalo ao amin'ny bureau ny mine, makany amin'ny trésor, makany amin'ny banque centrale, vao mbotsakany amin'ny comptenay maro ka hatreto zany tsy voafehiko hoe tsy voafehy moa zany fa misy ny tamin'ny volana lasa mandeha trimestriel ny fandoavany azy tompoko. Dia zay nanaovako hoe
sarotra amiko ny afantatra hoe zao izy amin'ny tamin'ity taona ity. Ho ana-pasy madinika indray dia 249 482 145 ariary no fitambarany ristourna ny rotsaka tao amin'ny tapombolany ny taona 2024. Ny andro fatratra ny fandrotsahana ny ristourna mitetina 33 301 301 ariary amin'ny référence 2024/2613 sy ny vola 128 992 234 ariary amin'ny référence 2024/5612 anatin'ny compte-ny commune ny mpitantana. Mihitsika eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ireo vola ireo raha ny fantatry. Tato ato zany izy le teneniko takegny ela be zegny vao afaka tonga tamin'ny banky. Vary izy tsy hoe aminay aty fo saka manerana ny Madagasikara zany ohatrany najanona ny fanjakana aloha ny famohambola tamin'ny trésor. Ny fiantraikany aloha tamin'io satria zay nanana asa natao tamin'ny fotoana somary nijanona kely aloha. Isan'ny manahirana ireo ben'ny tanàna ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fikajiana io ristourna io. Eo manontany tena ihany zay aminazy ahoana tegna marina tokoa ve ty ristourna azontsika ty sa karakory. Patraka eto aloha zay mbola tsy hoe nagnaraka amin'ny antsipiriany fa ny aiai dia mbola misy ny aiai. Hita fa le taux anazy zany tsy fantatra anay. 281 671 295 ariary ny vola nirotsaka tanatin'ny kitapom-bolan'ny commune Pasamadinika raha atambatra ny sara-pitantanana sy ny tamberim-bidy. Ho an'ny taona 2024 io ankoatra ireo fidiram-bola hafa izany. Mbola taraiky amin'ny fampandrosoana nefa ity commune ity. Ny lalana ratsy, ny jiro tsy misy, ny mponina tsy misitraka rano fisotro madio. Ny ranony ampiasain'ny mponina teo aloha dia voalaza fa misy biliardiose ankoatra ny olana hafa. Jiro sy ny rano fisotro aloha tegna mbola tsy ampy aminay satria anivon'ny an-tanàna renivohitr'ny commune ihany mba misy rano fisotro tegna madio, misy traitement. Fa ankoatran'izay misy pompe mandeha kely dia tapaka maty. Dia io zany mbola agnatin'ny programme-ny hoe budget-ny ity zany mba hamerina ny pompe. Fa ndraindray le pompe zany tsy tokony amin'ny toerana tokony nametrahana anazy nametraka anazy dia mamoaka rano maloto. Nohon'ny le zareo miasa eto dia matetika zany le rano rehetrarehetra lasa ohatrany hoe maloto satria ny grafita zavatra ohatrany hoe avy any amina tanety le izy atosika dia rano ihany mandeha anazy dia mazava ho azy ny mélange ny rano sy ny fotaka dia micréer loto izy dia mivarina satria matetika any ambony foana le hanina dia mivarina aty ambany zany. Ka ny ankabeazan'ny mponina zao ohatran'io zao dia tratra ny rano amindreo aloha rano maloto mihitsy. Dia aiza zany ny mponina eto Antsirakamo maka rano? Misy pompe zay isaky ny tanàna teo misy pompe ohatran'le pompe tany reny zany, le popina. Raha ny fanazavan'ny orinasa Galois dia tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny rano fisotron'ny mponina ao Ampasymadinika ny fitrandrahana grafita. Ny déchet ny rejet mivoaka ao amin'ny orinasa dia manana ny atao hoe lac artificiel anona nataony mihitsy zany dobo manokana nataon'ny orinasa izay circuit fermé. Dikan'izany tsisy rano mivoaka mandeha any amin'ny milieu naturel ny rano avy ampiasain'ny orinasa zany. Rehefa misy ny tondradrano dia tsy maintsy mandeha any ambany any avy mifasika zay aty le avy agnanaovany le rejet avy amin'ny Galois. Fokontany 5 amin'ireo fokontanina 4 ao anatin'ny commune no tsy manana pampy. Zay eto zao raha ohatra tamin'ny recensement nataoko zay efa manodidina 156 personnes efa pompe ray fotsiny. Na fanomezana pampin-drano, ny fametahana jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro eny amin'ny arabe dia iandreketan'ny orinasa Galois avokoa. Saingy voafetra ihany izany hetsika izany. Saika fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro no ampiasain'ny mponina eto. Ireo jiro nomen'ny orinasa indray dia na misy mangalatra na efa simba ny ankamaroany. Ny fokontany Antsirakamo ohatra dia mahatsiaro ho faralahany amin'ny fampandrosoana amin'ny fitsanjarana amin'ny vokatry ny ristourna. Na dia atao hoe fokontany evon'ny fitrandrahana grafita azy. Hatreto aloha tsisy. Dia zay zay mahatonga ny amizingizina hoe nohon'ilay fitrandrahana ataonareo
dia mba farafaratsy nanaovanareo an'izay barrage de rito mba misotro rano fisotro madio zay. Zay zavatra efa tena napetraka anay mihitsy niaraka tamin'ny monsieur le maire zay ny fampiresaka an'izany dia d'accord ao zareo ho ataonay ozy fa atao ve aloha le devis ka le devis tsy ny fokontany manao azy fa ny commune. Ny orinasa aza dia mahatsapa hoe tsy dia misy loatra le tamberina ndraikitra miverina aty amin'ny fokotany hitrandrahana mety hoe manao ny commune fa any anivon'ny commune rehavohotry ny commune sy ny toeran-kahafany fa ny eto amin'ny fokotany izay hitrandrahan'ny orinasa tsy dia misy loatra ny tamberina ndraikitra miverina aty amin'ny fokotany hitrandrahana zany. Amina tampitrisa isa taona ny vola avoakan'ny orinasa gallois amin'ny fampiroboroboana ny lafiny ara-tsosialy amin'ireo commune roa voakasiky ny fitrandrahana ireo. 40 770 600 ariary izany tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ary 28 840 ariary kosa tamin'ny taona 2024. Ohatrany atao amin'ny commune Pasimadinika zao dia nanome engin izay nanaovana ny terrassement na terrain izay nandanina vola hatrany amin'ny 19 millions d'ariary. Misy ny dotation madinidinika ny fanamboarana CG ao Pasimadinika misy 3 millions d'ariary. Le majinijinika angamba no zany tsy dia resahako loatra. Misy ny fanomezana carburant ho an'ny préfecture ny Tomasina misy hatrany amin'ny 3 millions 600 000 ariary. Ny commune Ambinanonony ihany koa dia isan'ny mahazo tombony amin'ny lafiny ara-tsosialy amin'ny orinasa. Ohatra amin'izany ny vola 520 tapitrisa ariary natolotry ny orinasa ny commune ananganana EPP ao amin'ny fokotany Ambodijarina. Ny taratasy-mbola mitetina 520 tapitrisa ariary dia nangatahany ben'ny tanàna Marie Nicole Rogation ho atao amin'ny anarany ary narotsaka ao amin'ny compte amin'ny anarany raha ny fanazavana. Tsy vita moa io EPP io raha ny angom-baovao. Adiny 8 hatramin'ny adiny 10 miala any Toliara amin'ny lalam-pirenena 10 no misy ny commune ny Fotadrevo, distrikany Ampanihy, faritra Antsimondrefana. 10 ny fokotany sy ny zanapokotany mandrafitra ny commune. Manana arenan-kibony tany toy ny volamena, ny labradorite, ny grafita ny commune izay everiny mpitantana fa tokony anatevina ny kitapom-bola ny commune. Ny taona 2024 no nanomboka ny fikarohana grafita nataony ny orinasa ERG Next Source Materials teto Fotadrevo. Nampitondraina ny anarana hoe Molo Project izany noho ny anarany hoe Molo izay anaran'ny faritra misy ny fitrandrahana. 7,5 hektara ny velaran-tany nazahoan'ny ERG NSM fahazahoan-dalana mikaroka miisa 7 nanomboka ny taona 7 Tamin'ny taona 2024 no nivoaka ny fahazahoan-dalana mitrandraka amin'ny velaran-tany 27,7 hektara. 30 taona ny faharetan'ny fahazahoan-dalana hitrandraka io amin'ny dingana voalohany izay mbola azo tohizana. Eto amin'ity commune Fotadrevo ity no misy ny grafita tsara kalitao na ilay antsoina hoe super flake. Grafita tsika indrindra fa le eto izay le mahatonga azy super flake satria zany le feuille tena ngeza be anisan'ny ngeza be ran'izao tontolo izao izy io. Dia zany hoe tsara kalitao. 17 000 tonnes isan-taona ny grafita vokarin'ny orinasa ERG NSM eto Fotadrevo amin'izao fiatombohan'ny tetikasa izao. Hitatra ny usine ka heverina fa hahatratra 150 000 tonnes isan-taona ny vokatra raha ny fanazavana. Hatramin'izao anefa dia mbola tsy manondrana ivokatra io aloha ny orinasa. Ny compagnie izay mitady an'ilay entana ny ivelany misy quantité tadiaviny. Dia raha izay manokana zany mbola tsy mahatratra an'ilay quantité. Any Toliara no atoby ireo vokatra grafita miandry ny fanambanana azy. Ny taona 2024 nanombohan'ny fitrandrahana hatramin'izao dia indroa no nandefa vokatra amin'ny alalan'ny camion any Toliara ny orinasa. Camion folo mahavita mitondra vokatra 12 tonnes avy no efa lasa raha ny fanazavana. Voafetra ihany ny camion mitondra vokatra satria tsy mahazaka ny tetezana ao an-tongobory. Raha ny fanazavana hatrany moa dia tany taolany ary no tokony anatobiana ireo vokatra fa nangataka ny gouvernoura ny andefasana ny vokatra any Toliara. Ho fidiram-bola ny faritra Antsimondrefana no tanjona.
ny fanirian'ny orinasa moa dia ny hanamboarana ilay tetezana ahafahany mizaka vesatra mihoatra 12 taonina. Ankoatr'izay dia olana sedrain'ny orinasa ihany koa ny tsy fisian'ny herinaratra ho fotadrevo. Vokatra izany dia voatery ny orinasa no nanangana ity parc solaire mamokatra 2.4 megawatt ity. Ankoatra ny fanondranana dia hanodina ny grafita ho lasa batterie lithium ihany koa ny ERG NSM. Any amin'ny Nosy Maurice no ametrahana io usine de transformation io. Satria ny politika antsika gasy zany sy le eto Madagasikara mihitsy mbola manahirakirana. Eny na izany na tsy izany tsy hoe mora ny any Maurice fa any aloha zany no tendance amin'izao. Fa zany kosa aloha tsy manakana hoe tsy hanao eto Madagasikara ny société. Politika antsika anisan'ny hoe manahirana ny code minier antsika asa nananahoana ny hafarany zay fa 4 taona. Misy fotoana matory aloha dia mifondray dia izay anisan'ny hoe anisan'ny manahirana ihany. Ity isan'ny hoe olana lehibe ho an'ny société ve ny resaka électrification no tonga nareo tsy nisafidina metraka usine zay isan'ny hoe tena hitondra ny tombontsoa ao Madagasikara ihany. Mazava ho azy raha antsika malala era Madagasikara zany le jiro tapaka esitsero dia anisan'ny facteur anankiray koa igny zany sakana. Ary tsy ERG manokana fa ny investisseur rehetrarehetra mihitsy no sahirana amin'ireny situation ireny. Na mbola tsy manondrana aza ny orinasa dia efa manefa hatrany ny saram-pitantanana na ny frais d'administration. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024 dia ara-dalàna ny orinasa. 2,916,789,360 ariary no fantatra fa narotsaky ny orinasa tamin'ny BCMM. Araka ny lalàna mifehy ny arenan-kibony tany dia ny 400 isanjato amin'io no anjaran'ny commune Fotadrevo. Hatreto tena mbola tsisy ary ny olona raha miahiahy fa hoe mahazo ny hafa fa tsy versena amin'ny commune fa amboarako zavatra. Zay zany miandry mba misy instruction mba misy anaviany hoe zao nge misy ananareo aty tsy fantatra hoe iza ny tokony hampafantatra anay an'izany fa za moa zany vao premier mandako tia ary io koa vao nisy orinasa mitrandraka tato anatin'ny commune zany hoe tsy dia zatra anay ina ny tokony atao. Nanamarina nefa ny teo anivon'ny BCMM fa tena manana anjara amin'ny saram-pitantanana alohan'ny ERG mihitsy ny commune ny Fotadrevo. Ny frais d'administration dia nandray tokoa i Fotadrevo nanomboka tamin'ny taona 2024 aloha zany ny voatahiry tanatin'le tranokala misy an'ny BCMM ity ka hatramin'ny 2023. Raha ny volany raisiny betsabetsaka ihany le virgule ato raisitsika fotsiny tamin'ny 2023 farany teo 49,13,140 ariary. Ny resaka frais d'administration dia azon'ny olo-pirenena tsirairay jerena ao amin'ny tranokalan'ny BCMM no hamarinina ny momba ny commune Fotadrevo. Mazava tsara ao ny vola anjaran'ny Fotadrevo nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny 2024. 265,596,103 ariary ny fitambaran'izany. Ny BCMM par prudence raha manao publication amina site web ohatr'izao izy zavatra efa tokony efa any amin'le olona le zavatra. Mécanisme fandraisana ny vola io hainy mera tsara io na mera tranainy na mera vaovao satria zay no asany voalohany rehefa manantona izy dia mpiara-miasa amin'ny trésor moa reny. Mahatonga ny hoe mety tsy azony mety tsy nandray vola le commune na tsy anona ohatrany sarotra ihany zany aloha raha amiko ny teny hoe inona ny antony satria mijanona hatreo amin'le fanomezana an'le vola transféré any amin'ny trésor kosa ny asan'ny BCMM. Nanizingizina moa ny be ny tanàna eto Fotadrevo fa nanomboka ny taona nandraisan'ny fitantanana ny tanàna ny taona 2024 dia tsy nisy vola avy amin'ny ERG NSM nirotsaka ho amin'ny commune izany. Mitarika tsy fifampitokisana eo ampitantana ny commune sy ireo vahoaka ity vola tsy mirotsaka ao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ity. Commune ny Laozany-Zagnahary Fotadrevo hoy ireo mponina noho ny fandrosoana tsy mipakany amin'izy ireo. Ity château d'eau iray ity ihany zao no mamatsy rano ireo fokotany sy zanapokotany 10,000. Vidina amin'ny sarany 10 ariary ny bidon 3. Ankoatr'ireo olana maro samihafa. Ny tombosoa aloha tsy dia azo lazaina hoe mahazo zahay amin'ireo vazaha reo.
fagnan'ny kominy sy fantatrinay na mahazo reo na sy mahazo reo ilanay fotadrevo sy jiro sy mandidy fa mangataka ilanay fotadrevo hamboarina tsara ny lalana ilanay fotadrevo mba hisy rano fisotro madio ary ny biby fiompinay sisy rano koa. Na izany aza nefa dia manao ezaka sosialy hatrany ny orinasa toy ny fametahana jiro amin'ny arabe sy ho an'ireo tanàna vitsivitsy fa ny akamaroany fokotany dia maizikitrika toy izao vao migadina ny arivo. Groupe Amatsijiro amin'ny anjaran'ny commune Fotadrevo amin'ny crédit d'investissement destiné à l'appui au développement na ny SIAD tamin'ny fepitaona n'ireo député teo aloha. Vokatry ny disadisa ara-politika teo amin'ny ben'ny tanàna sy ireo député Marco Tsaradi sy Kéron Idéalson dia tsy napetaka izany groupe izany hatramin'izao. Rehefa nazo ary tsy mifanaraka dia tsy napetra. Tsy napetrany ato aminay amin'ny commune fa napetrany amin'ny namany ao ambadika ao. Dia mipetra-potsiny eo fa herintaona ilay jiro. Olana lehibe eo amin'ny commune Fotadrevo ihany koa ny tsy fisinasa ho an'ny tanora ka miteraka tsy fandriampahalemana izany. I orinasa mpitrandraka grafita io no andrandray ny mponina. Misy orinasa zany eto fa le zanak'olo eto an-toerana tena vitsy anisa no mahazo asa eo a Fotadrevo. Raha ny fanazavana dia 520 ireo mpiasa raikitra ao amin'ny ERG NSM, 500 kosa ireo tsy raikitra. Rahantsika malala faritra tsy mandrefana raha ny taux d'analphabétisation anisany ambony be eto Madagasikara. Zany hoe zahay aty zany tsy nampianatra zaza mihitsy. Dia nareo mpiasa rehetrarehetra 520 reo plus ny casual afaka miteny ao na ny zato amin'io tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra. Mbola zahay no nampianatra an'zareo nanao sonia. Dia ny tiako ho tenenina hoe maka ny ivelany azy compétence tsisy eto Fotadrevo. Tokony tsy hisy commune misy fitrandrahana taraiky amin'ny fampandrosoana izany raha mipetraka tsara ny lalàna eto amin'ny firenena. Na misy aza mantsy ny code minier dia ilaina ny fahafehezana ny fomba fiasa sy ny paipaika rehetra amin'ny resaka harenan-kibon'ny tany. Manampitrotraka ny tsy fahampiana na ny tsy fisiany serasera eo amin'ny fanjakana foibe, ny mpitantana eny fotony, ny vahoaka ary ny orinasa mpampiasa vola. Miezaka amin'ny fanjakana mandeha investisseur sérieux. Zay aloha ny principal izy. Fa le investisseur sérieux ve zany manana le sérieux koa mametraka le olona mahafehy an'le kipitsipitsony zavatra ohatr'izay satria ny ataontsika hoe ny olana be ngeza be indrindra ao anatina resaka fitrandrahana renan-kibon'ny tany dia resaka serasera, resaka communication. Zavatra tena misy zany. Raha tsy mahiteny gasy raha le ataontsika hoe le mpitantana an'le orinasa mipetraka eo amin'le toerana fa mila gasy iray mandika teny izy le gasy mandika teny tsy mahafantatra tsy mahafehy akory an'le lalàna zay tena mifehy an'le ataontsika hoe RSE sy ny resaka lalàna momba ny renan-kibon'ny tany fa mipetraka fotsiny le izy lasa principe tsotra fotsiny zay tenen'ny maire ny président pokotany dia ekenareo fa manjary rotahan'ny olona eto tsika. Tsy manome tsiny an'ny olona eny fotony sady tsy anonona hoe iza lisy fa ataon'le olona eny fotony fangalam-bola fotsiny vasale le olona rehefa tonga eo satria tonga eto ianao anao taratasy tsy mahay ninina jeny tsy anona manolotra vola zarina vola le olona eny fotony na zarina tambatambany dia lasa mivadika ho azy le fomba fisainany rehefa aveo ny rehefa ry alina ny tonga eto dia ataovy an'izao. Olana lehibe ihany koa ny tsy fahampin'ny oenti-manana na ara-bola na ireo mpiasa. Lasa vato misakana ny tsy hahafahan'ireo tompon'andraikitra manao ny asany antsakany sy andavany toy ny fanaraha-maso ireo orinasa mpitrandraka sy ny toeram-pitrandrahana izany. Sarotra koa moa zany tena hoe anao suivi-ny rehetra satria voalohany indrindra eo amin'ny lafiny moyen zany manano sarotra, ny eo amin'ny lafiny personnel koa zay tena somary vitsy. Tsy misy ihany koa ny fanaraha-maso ireo asan'ny ben'ny tanàna sy ny drafo fampandrosoana izay entiny. Saika ireo asa sosialy ataon'ireo orinasa no ambaran'ireo ben'ny tanàna fa asa vitany. Ireo commune izay nanaovana efa ny adidiny izao dia tsy ahitana peta-drindrina mampiseho ny vola miditra sy mivoaka ao amin'ny commune. Tsy mangarahara ny fitantanana matetika. Ireo olom-pirenena etsy an-daniny dia tsy liana amin'izay resaka fitantanana izay.
Akoatra ny fahasarotan'ny fanaovana taratasym-panjakana na lourdeur administrative dia olana lehibe ihany koa ny tsy fisian'ny fitohizan'ny raharaham-panjakana na ny continuité de l'État. Mitaitaina hatrany ireo orinasa mpitrandraka isaky ny misy fanovana gouvernement teto Madagasikara satria misy hatrany ireo fanapahan-kevitra vaovao, ohatra amin'izany ny fanomezana fahazoan-dalana na ny laissez-passer. Teo aloha dia fahazoan-dalana iray no ilaina raha hampiakatra ny vokatra, amin'izao dia mila laissez-passer isaky ny camion mpitatitra ny vokatra raha ny fanazavana. Lasa vesatra sy olana ho an'ny fahamarina toeran'ny fampiasam-bola ireo. Ary ny farany dia hitarainan'ireo orinasa mpitrandraka eto Madagasikara ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny remboursement ny TVA amin'ireo fitaovana. Raha ny fanazavana dia mitentana $2.5 tapitrisa izany ho an'ny orinasa Tiropati izay mitrandraka ao Brickaville ary $13 tapitrisa kosa izany ho an'ny orinasa Galois. Vato misakana amin'ny fitohizan'ny asan'ireo orinasa izany ary miteraka tsy fahafahana manefa ireo compensation ho an'ireo mponina hiara-ny tetikasa. Toy izao ny fanazavana avy amin'ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana Andrinirina Rajaofetra mikasika ny fandoavana ireo risin-torina sy ireo saram-pitantanana ho an'ny komuna. Ny lalan'ny fitantanam-bolam-panjakana dia mametraka ny atao hoe principe de l'unicité de caisse, izany hoe ny vola rehetra dia tsy maintsy mirotsaka ao amin'ny tahirim-bolam-panjakana ary ty farany no tsy maintsy mitantana izany. Noho io principe de l'unicité de caisse io dia tsy tonga dia arotsaka mivantana any amin'ny komuna ny vola. Mandeha araka ny lahara-pahamehana ny fandoavana ny vola araka izany. Misy ny ambaratonga mpandanina satria mikambana ao anatin'ny kitapom-bolan'ny fanjakana ny vola rehetra. Misy ny fandaniana tsy maintsy atao ho an'ny fanjakana fohibe toy ny karaman'ny mpiasam-panjakana, ny fisotrondronono ary ireo trosa anatiny sy ivelany. Manaraka ireo ny fandoavana ny TVA sy ny volan'ireo établissement public à caractère industriel et commercial na ny EPIC. Miankina amin'ny fandoavana ireo amin'izay ny fandefasana ny vola anjaran'ny komuna. Ny tahirim-bolam-panjakana dia tsy misafidy ny komuna izay andoavana vola. Miankina amin'ny vola eo am-pelantanana ny isan'ny komuna andefasana vola. Ireo komuna manana dossier ara-dalàna ihany koa anefa no afaka aloha ny volany. Raha misy antonta taratasy tsy feno na dossier tsy ara-dalàna dia avery ny tahirim-bolam-panjakana izany. Nana